Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma 4 febroary 2020 amin'ny 9 maraina hatramin'ny sabotsy 5 febroary 2020 amin'ny 9 maraina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana kapitambra hatrany akapesta andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy andrefana amin'ny akabeny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 40 km isan'ora hahatratra 5 hatramin'ny 5 km isan'ora izany indraindray anonjam-pena herin-dranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra hahatratra 3.5 metatra any atsimon'ny Sambava isan'ndrano avy amin'ny rivo-doza. Kapesta Tranonmanoro ikija ny orana ho avy atsimon'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 5 km isan'ora hahatratra 5 hatramin'ny 3 km isan'ora ny any atsimon'ny Toamasina. Aherin'ny-dranomasina ary isamonta indraindray ahavon'ny onja 3 hatramin'ny 10 metatra hahatratra 4 hatramin'ny 9 metatra indraindray isan'ndrano avy amin'ny rivo-doza. Mahanoratra ny Taolagnaro anorana tandrifin-drahona amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 km isan'ora hahatratra 4 km isan'ora ary ananika ny 5 hatramin'ny 5 km isan'ora ny any avaratry Mananjara aheriben'ny ranomasina ary isamonta indraindray avon'ny onja 3 hatramin'ny 10 metatra hahatratra 4 hatramin'ny 9 metatra indraindray isan'ndrano avy amin'ny rivo-doza. Taolagnaro hatrany Sainte Marie ho maina ny andro ho avy atsinanana amin'ny akabeny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 15 km isan'ora anonjam-pena aherin'ny-dranomasina ahavon'ny onja 3 hatramin'ny 4 metatra isan'ndrano avy atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana Sainte Marie hatrany Saint-Vincent ibalikan'ny masoandro ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ny any atsimon'ny Toliara ka ho 17 hatramin'ny 15 km isan'ora fa ho avy andrefana kosa ary ovaova ny anakafa ka ho 9 hatramin'ny 9 km isan'ora anonjam-pen'ny ranomasina ahavon'ny onja 2.9 hatramin'ny 2.3 metatra. Saint-Vincent hatrany Saint-André andrahoana amin'ny tsitokotoko na ho maina mety arahina orana tandrifin-drahona mahalana ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 km isan'ora andiny-panonja ny ranomasina ahavon'ny onja ho latsaky ny 2 metatra. Saint-André hatrany Analalava anorana tandrifin-drahona vitsy ho avy andrefana ny rivotra amin'ny akabeny ka ho 20 hatramin'ny 15 km isan'ora andiny-panonja na anonjam-pen'ny ranomasina ahavon'ny onja 8.4 hatramin'ny 2.4 metatra. Analalava hatrany kapitambra anorana tandrifin-drahona vitsy ho avy andrefana ny rivotra amin'ny akabeny ka ho 9 hatramin'ny 17 km isan'ora hahatratra 4 km isan'ora izany indraindray andiny-panonja na anonjam-pen'ny ranomasina ahavon'ny onja 8.7 hatramin'ny 2.7 metatra.